Dia tsikaritry vola ravavy sy tsirakotoarson fa mbola voatazona iny Antanimora hatramin'izao Atoa Alain RAMAROSON izay marihana moa fa fitazomana vonjimaika mandra-piandry ny fitsarana no atao azy eny voapangy izy honanao osika ka ny fianakaviany ihany no nitory azy ho arahantsika ny mikasika an'izay. Tsisy ny fepetra manokana raisina amin'ny fitazonana ny Alain RAMAROSON, ty mpanao politika ity izay niditra ponja vonjimaika nanomboka ny 3 aogositra lasa teo noho ny olana ara-pianakaviana voapanga amina raha osika sy fampiasana osika ny ty mpanao politika ity mifampizara efitrano miaraka amin'ny voafonja hafa ny tenany. Ny voafonja moa zany rehefa hoe nampidirina pondra izy dia mitovy daholo zany so ny voafonja rehetra. Misy moa zany ny quartier atsokadiny, misy moa zany ny quartier voatokana hoe ho an'ny voafonja atao hoe dangereux, misy ny hoe tokony saraka zany ny prévenu sy ny condamné, misaraka zany ny vehivavy, misaraka ny mineur. Ny sakafo moa zany dia raha fa mitovy daholo moa zany ny sakafo izay mena ny voafonja. Amin'izao fotoana izao moa zany zao dia ny mangazy moa zany tena sakafo ny voafonja izay toan'ny fanjakana. Fa misy ihany zany ireo manana fianakaviana izay manatitra arakaraka ny fahafahany sy ny azo mamy azy fanomezana izay. Toy ny voafonja rehetra ihany koa tsy afaka mahazo fitaovana ara-pitserasera Alain RAMAROSON. Ny voafonja zany tsy afaka ato amintsika aloha mbola tsy afaka hoe mijery izy na hoe mamaky gazety fa na hoe mitelefona moa zany dia efa tanteraka ny mikasika an'ireny. Mitoy ny fitazonana amponja vonjimaika ny Alain RAMAROSON hatreto dia mbola tsy voafaritra ny fitsarana azy.